Zay ihany koa no mitondra antsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny fahasalamana Hotsimbinin'ny vondrona stara ireo zaza sahirana mandalo iny anivon'ny toeram-pitsaboana samihafa eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra satria dia hiara-hiasa manomboka izao ity vondrona ity miaraka amin'ny fikambanana Compassion Madagascar Hanalefaka ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny ny fisian'izany fiara-miasa izany satria dia tombony ho azy ireo ny fisiana fiarahana tahaka izao. Nanatanteraka fifanaovatsy ny ampiara-miasa ny stara sy ny fikambanana Compassion Madagascar. Fantatra nandritra lanonina mifandraika amin'izany izay nitotsaina tetsy amin'ny CHU be felatany etsy Mahamasina. Fa mitetana 5 tapitrisa ariary isam-bolana mandritra ny herintaona ny fanohanan'ny stara ity fikambanana ity. Fanomezana fitaovana amin'ny médicaux sy fanaovana analizy kosa sy ronono zay zavatra ao amin'ny stara ny vidiny dia 5 tapitrisa ariary miaraka amina 10 pako viva isam-bolana. Io fiara-miasa io dia mandritry ny herintaona. Raha toka manditina 900 isam-bolana ny zaza miditra atao amin'ny hôpitaly be Felatanana dia ny 700 isan-jaton'izy ireo dia avy amin'ny fianakaviana sahirana avokoa tsy mahalohan'ny fandraisana tanana sy fitsaboana ireo ankizy. Nampiana ataon'ny star zao tena manampy be da be anay satria raha natao be Felatanana fotsiny dia 200 mahery ny ankizy miditra hôpitaly isam-bolana 700 isan-jaton'ireo tsisy mahavita fanafody daholo ny ankabetsahany fa tena olona sahirana dia tena manampy be da be ireo navotana ny any ankizy. Fa raha ataoko ankizy eo amin'ny 520 eo ny afaka evaluenay ao anatin'ny ray volana dia mety hoe raha ny filan'izay izay ankizy izay mety hatrany amin'ny 15 tapitrisa raha ny fanafody, ny analizy, fandidiana dia tena manampy be da be izany satria lafo ny fitsaboana dia. Hôpitaly misy 5 amin'izao fotoana izao no iasan'ny fikambanana Compassion Madagascar dia ny hôpitalin'ny ankizy ao Tsaralalàna, ny hôpitaly ao Ambomiandra, ny HGRA, ny HGRB ary ny hôpitaly ao Toamasina.